Hevitra aloha voalohany indrindra dia ny ahafahan'ny firenena malagasy manana fahaleovantena mahakasika ny angofo. Izay aloha voalohany. Tamin'ny sata nananganana ny JIRAMA tamin'izany fotoana, araka ny didijy volana 2017 tsipika aotra 2020 dia orinasa nosokajiana amin'ilay hoe tsy fantatra anarana ny JIRAMA fa ny fanjakana irery ihany no manana ny petrabola tao na hoe actionnaire unique. Betsaka ny preuve nalovan'ny JIRAMA nefa ny teo anelanelan'izay rehetra izay. Mamokatra, tsy mamokatra dia lasa ireo mpamokatra mahaleo tena zany na tsy miankina no mamatsy ny JIRAMA ka nahatonga antsika amin'ny hoe lasa mividy angofo amin'ny tsy miankina isika zany dia mivarotra amin'ny vidy zakany malagasy. Iny moa malaza foana le hoe vente à perte na hoe mivarotra faty antoka. Izay manahirana zany zavatra zany satria ny orinasa dia tokony miteraka fiariana misy tombony zany. Nisy vanim-potoana nalovany firenentsika tamin'ny fitondrana teo aloha, fitondran'ny Fodora Valomanana dia nisy hoe famafana trosana hoe point d'achèvement fa tsy anisany tonga tamin'izany ny JIRAMA satria fantatry ny rehetra hoe ny angofo dia miantoka ny fiandrianam-pirenena. Ka raha nalaza be zany hoe privatisation dia tsy tafiditra tao anatin'izay ny JIRAMA. Betsaka nefa ny ataontsika hoe hetaheta na fitsiritana ny orinasa JIRAMA io avy amin'ny tsy miankina. Satria ny tsy miankina zany no tena mivelona betsaka amin'izy io, na eo ny fivarotana n'angofo na eo ihany koa ny famatsiana solika sy ny sisa. Ka nahatonga ny terme hoe délestage dia noho ny tsy fahampiana vokatry ny fitantanana ka voatery mitsitsy zany. Heverin'ny malagasy fa ilay fahatapahan-jiro no hoe délestage, fa ny délestage ny ambadika dia hoe fitsitsiana noho ny tsy fahampiana eo amin'ny famokarana zany satria rehefa miena ny fahafaham-mamokatra ka miankina betsaka amin'ilay termika na ilay angofo mihodina amin'ny solika zany dia voatery tsy maintsy mitsitsy satria kely ny ampelantanana amin'ny fahafahana mividy solika. Fa miakatra kosa ny tahan'ny fahafaham-mamokatra rehefa mihodina zany ireo lay toha-drano izay mamokatra avy amin'ny hydroélectricité zany. Apetratsika eo ny amin'iny fa ny mahakasika ny fahaleovantena n'angofo no tena resana amin'izay. Amin'izao fotoana izao zany dia mandeha be ny ady hevitra mahakasika ny hoe sata vaovao. Teo moa dia ny alohan'ilay sata vaovao dia hoe esorony DG dia tsy fantatra mazava zany inona ny tena tanjon'ilay hetsika ataon'ny mpiasan'ny JIRAMA fa rehefa avy eo ny esorony zareo tao anatin'ilay game zany le hoe DG jiosy fa niresahana zareo betsaka le hoe sata vaovao. Nampiasaiko le terme hoe cinéma izay efa miha-miseho sahady fa hoe mifanaraka sahady indray satria ny zavatra misy ao anatiny dia zao tsy nasahy niresaka betsaka momba nyity sata vaovaon'ny JIRAMA ty ny akamaroan'ny olona anisan'izany ny tenanay satria tsy mazava lay sata vaovao. Inona le hoe tsy mazava? Misy ny forme dia le parallélisme zany raha diditsy volana zany no nananganana ny JIRAMA dia diditsy volana ny tokony manova n'ilay izy na ny zokon'ilay izy dia lalàna fehizoro lanina eo amin'ny parlemanta. Fa nivoaka izy tany amin'ny gazety-mpanjakana dia tsotra fotsiny amin'izao tsy mazava zany io na décret izay nalina tamin'ny conseil des ministres na diditsy volana ordonnance izay ny filoham-pirenena no mamoaka anazy. Izay aloha zany dia efa tsy mazava zany izay zavatra izay dia manahirana satria raha nanao kabary ny mpiasan'ny JIRAMA teny soanerana dia hoe mangataka ny filoham-pirenena mba hamoaka ny décret manafoana an'io statut vaovao io. Izay zany zao dia efa tsy mitoka ny hevitra amin'izay satria tsy décret no nanangana ny JIRAMA fa diditsy volana. Ka raha nova sata vaovao zany ianao hoe lasa société commerciale le JIRAMA dia novaina le hoe tsy ny fanjakana intsony irery no actionnaire ao fa niovandray hoe izy no manana ny majorité ao anatin'ny action petrabola ao anatin'ny JIRAMA zany fa misy olona hafa zany afaka manana an'ilay petrabola ao. Eo amin'izay tsika mametraka an'ilay ady hevitra mahakasika an'ilay hoe fiandrianana na hoe souveraineté ka mametraka ihany koa ny ahiahy amin'ny resaka hoe privatisation. Manazava ny mpitondra fanjakana hoe tsy misy privatisation eo fa zao ary le izy. Teo aloha tsika rehefa nanana trosa ny JIRAMA dia namoaka
didim-panjakantsika zany nisan'izany le efa navoako teo aloha zany ny didim-panjakana tamin'ny 3 tsipika 3 zay nanaovana le hoe BTS na Bon de Trésor spéciaux fa nanova saty atsika taty afara ka lasa hoe ny banque fuiberiariany no gestionnaire ny titre-panjakana manokana io de tsy afaka manao an'le izy to zany zao ny trésor fa tokony banque fuibe de zao le zavatra misy koa mametraka iay ao anatiny taty amin'ny avril 2024 no nivoaka iny gazety-panjakana iny hoe nivoany lay sata vaovao mbola tsy nivoaka nefa lay sata vaovao fa tany amin'ny marsa de efa namoaka arrêté interministériel zany reo le ministre lazay ny lalàna 7 tsipika aotra 7 fa hoe ifampiraraha amin'ny banque tsy miankina banque privé anefana nitrosany Jirama am'ireo le producteur indépendant zany reo le mpamokatra herinaratra vidiny Jirama zay ngely izy mbola sata teo aloha zany mbola hoe mipetraka ho am'le didy tsy volana ny fanjakana reriany ny actionnaire atao sa am'izay fa mbola tsisy an'le hoe actionnaire majoritaire izy de eo am'izay zany le ahiahy hoe rehefa miresaka ianao hoe banque privé ianao raha ataotsika teratera raha olo-tsotra ianao zany zao midina amin'ny banque tsy miankina de misy antoka ao de rehefa tsy voalohana ao le volan'ny banque de alain'ny banque zany ny antoka ho takaliny sy vidiny volan'ny trosainao sy ny zanabola tao anatiny ka raha ohatra ary ny fomba fiasan'ny Jirama hatramin'izay natao tao ny volan'ny banque mondiale natao tao ny Bon de Trésor spéciaux natao tao ny subvention fa mbola boka ny trosa foana Jirama ka raha ohatra mitohy ary lay izy hoe tsy redressé ary le Jirama fa boka ny trosa trany satria mivarotra foana amin'ilay perte isika dia tsy voalohany volan'ilay banque privé ny atin'izay tsy ina ny vokatra zay tsy ho lasan'ilay banque privé zany ny action any fanjakana zay ao amin'ny banque privé satria tsy ny fanjakana no manefa ny trosany Jirama fa ny banque tsy miankina inany tsy nahafahantsika nampiasany hoe ny banque fuibe zay détenteur na oka gestionnaire le titre-panjakana naka an'izy tany amin'ny trésor no manao an'le izy dia manefa an'le trosa am'izay fotoana zay mbola mba manana lay fiandrianana am'le orinasa ny fanjakana zay ahiahy zay ny tompo lasy tompo vavy ny mametraka an'le hoe tsy mazava aloha le adevitra hoe le statut vaovao inona marina izy any namoaka azy décret sa ordonnance io fa navoaka zany